Ny zoma fasimbroapolo ny volana novambra lasa teo kosa mofo nisokatra ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho atao amin'ny faharoapolo ny volana desambra izao. Androany ary dia nisy ny fanambarana fampatsiahivana ny fitsipidalao amin'izany izay nataony senita. Lama tsy nisy fifandonana ny fampielezan-kevitra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha ary heverina hoy ny filohan'ny senita fa hirindra ny fampielezan-kevitra anatin'ny 20 andro andresen-dahatra mpifidy. Matoky izahay fa tena fanirian'ny vahoaka malagasy rehetra ny mbola isiany izany fampielezan-kevitra mizotra ao anatin'ny filaminana izany, manaza ny soatoavina malagasy miorina amin'ny fihavanana. Ny hevitra no ampedina fa tsy ny olona tsy mitovy hevitra sy tsy mitovy kandidato hoanana akory no hiady, ifamaky loha na ifampikasitanana. Fampielezan-kevitra anazavana ny fandaharan'asan'ny kandidat sy ny vinam-piarahamonina arosiny mantsy no tena andrasan'ny mpifidy, fa tsy fifanaratsiana miditra amin'ny fiainan'olona manokana na fifampiantsiana ampisehoana ny mahabesandry na sy ny manan-karena akory na amboana ho an'ny tena mahay sy manana ny marina. Faharoa, nisy ihany ny fioaram-pefy teo amin'ireo pomba ny kandidat mpifaninana, indrindra fa mahavoasoketa ny tenany kandidat. Ohatra tena nisongadina tamin'izany ny fametahana ny afisy ny kandidat mipetrapetrapoana tesy sy teroa, teny amin'ny potony jirama, teny amin'ny toerana fialofana fiandrasana bus, teny amin'ny tambon'olon-tsotra tsy nirana tamin'ny tompony akory, sy ny sisa sy ny sisa. Teny amin'ny toerana voatokana ametahana afisy na ny mpanao dafisazy anefa indraindray dia mangadiady. Ny toe-tsaina tsy vonin-kanaza ny fananany hafa sy ny fananana iombonana no tena mivoatra amin'ny fisehoan-javatra toy ireny. Raha tokony rotan-kelaka ho an'ny fampielezan-kevitra nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodiana voaloha no ampiasain'ny kandidat ho an'ny solombavam-bahoaka, dia voamarika anefa eto Antananarivo renivohitra fa tsy hita intsony ireny takelaka ho an'ny fampielezan-kevitra ireny. Manoloana izany dia misy ny fepetra izay raisin'ny senita. Misy izy ireny dia misy mangalatra, misy ny manimba. Ny mpanao d'affichage tamin'ny présidentielle zany no ampiasaina ho an'ny législative, ary efa misy moa zany ny vola fonctionnement izay nalefa eny anivon'ny CED mba azahoany zareo manao ny mpanao d'affichage na manatsara ireny mpanao d'affichage ireny na manao mpanao d'affichage koa ho an'ny présidentielle. No marihany teo anivon'ny senita fa ny laharana izay azon'ny kandidat amin'ny ahatsapaka ihany no tazomin'izy ireo anatin'ny takelaka ho an'ny fampielezan-kevitra.